Ministeran'ny fanjakana misahana ny fotodrafitrasa miaraka tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny randro nentina nampahafantarana ny mahakasika ny fepetra momba ny fanotofana ireo tany no anton'izany ny ben'ny tanàna no nantsona ary nampatsahivina ireo lalàna tokony arahana mahakasika ity tranga ity. Manamafy ny eo anivon'ny ministera-panjakana misahana ny fotodrafitrasa miaraka amin'ny ministeran-drano fa tsy azo atao ny fanotofana tany amin'ny lalan'ny baipasy. Fanotofana tany izay voarary nanomboka ny taona 2024 naverina nampahafantarana ireo ben'ny tanàna voakasiky ny lalana iny ao anatin'izany ny komuna ambanivohitra Lasory sy Ambohimangakely. Ny maro anisa amin'ny fanotofana tany manamorona ny baipasy dia tsara dalàna ary tsy nahazo alalana hoy ny nambaran'ny ben'ny tanàna Ambohimangakely. Ny olana any baipasy zany amin'izao dia misy lalàna moa izay navoaka ny fanjakana tamin'ny 2011 sy 2013 atsatra ny fanaovana rambile sy construction rehetra any amin'ny baipasy. Izay moa dia amizaka ny commune zany manara-dalàna raha ny commune ako aloha illicite daholo ireo fanaovana rambile sy construction en bordure amin'ny baipasy ireo fa za tsy nanome alalana mihitsy kanefa moa ny olona manao dia tsy hitako izay azo atao za tsy manana hery atsaiza hoe afahako satria mialina zareo no manodotra ohatr'izany. Dia ny olana koa moa mety misy tamin'izany fotoana zany olona atao hoe tsy azo tenenina angamba hoe olona ambony tsy azo tenenina dia tsy hita moa tena mena ambany mena fa ny autorisation aloha zany raha mifaritra Ambohimangakely manokana ny fanotorana ny rambile dia sako milaza fa tsy nanome autorisation na olona ray ary. Raha misy olona tonga zany hanototra amin'ny baipasy dia raisin'ny commune ny dossier dia rehefa avy eo ampiakarina aty amin'ny aménagement sy ny ampipa dia misy commission zany mandinika an'izy io dia rehefa tapaka moa zany masse dérogation izy dia zay vao matokony manodélivrer permis ny maire fa za zany tsy nanome mihitsy satria tsy masse dérogation taty. Ary exemple ameko anareo ny société Felatex samy manana 15 hectares amin'ny baipasy io tonga atao izy hoe no permis dia nalefaka taty amin'ny ministère ny dossier dia tsy mainka ministère dia mijanona izy hatramin'izao. Nampatsiahy amin'ny mpanjakana ny dingana tokony lalovana amin'ny fanotofana tany. Mangataka izy dia makany amin'ny maire izy any amin'ny commune concerné dia ny maire no mandefa ny dossier any amin'ny direction générale ny apipa raha misy diso dia ahitsika tsika mpampiasa azy andavanandro dia manao ny instruction ny dossier iny makany amin'ny commission technique. Commission technique dia fantatritsika misy ny directeur général ny apipa na amin'ny olona tondrony, misy ny service régional aménagement territoire, le représentant ny BPPR, service chargé d'instruction de dossier permis de construire en commune concernée, et le représentant service chargé de l'assainissement de la commune concernée. Zay ny commission technique. Mandeha makany zany dossier nandalo any amin'ny maire, nalefa ny maire any amin'ny apipa dia rehefa aveo ny raha mahazo ny avis zay avian'ny commission ka mitony ole izy dia mandeha amin'izay le pitsopitsony ordre de recette ny renvoi du dossier à la commune concernée dia zay vao délivrance de l'autorisation de rambler par le maire de la commune concernée. Fa tsy maire akory izy rery après la demande dia raha famako an'ity fa tsy maire hoe tonga aminao amin'ny maire manana tany 1 hectare ary amin'ny alako manome autorisation fa andovola ara-dalàna za tsy miresaka le tsy ara-dalàna. Ny maraina teo dia minisitra roa Andriamatoa Rivo Rakotovao ministry mpanjakana manodidina fotodrafitrasa sy ny fanaraha-pijarena ny tany ary Ramatoa Nday Mananjara Juanita ministry ny rano no niaraka namoro ny ben'ny tanàna